Tao amin'ny la petite plage tao Amborovy tanàna kely kilometatra maromaro miala amin'ny tapitanànan'ny Mahajanga no nanohizan'ny fikambanana fitiny hetsika fizampahasalamany atovava sy nify izay notanterahana izy ireo. Nisy ihany koa moa ny fanalana nify maimaimpona izay notanterahana ny 2 volana novambra lasa teo. Ny andindinin'izay ary eo amin'ny sarany fikambanana fity. Saika sahirana ara-pivelomana avokoa ny ankamaroan'ireo mponina mipetraka eto amin'ny la petite plage Amborovy tanàna kely kilometatra maromaro miala ny Mahajanga ity. Tokantrano amanjatony izy ireo no mivelona amin'ny fanjonoana izay tsy afaka mahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy raha tsy laza afa-tsy ny fitsaboana nify satria dia mitetina hatrany amin'ny ray ariary ny fanalana nify ao an-toerana. Antony raha teo nahatonga ny fikambanana fity anohy ny hetsika fanalana nify maimaimpona teny toerana izany ny 2 volana novambra lasa teo. Araka ny eritreritako aloha nify asoriko fa miankina amin'ilay dokotera foana. Fa simba be ilay nify dia naheno an'io aho dia tonga nanantona aty. Ny fiarah-miasa ny fikambanana fity tamin'ny Institut d'Odontostomatologie Tropicale de Madagascar no nafahana nanao ny hetsika ka olona nisa 20 no nahazo tombotsoa tamin'ity fanalana nify ity izay saika arahin'ny mpianakaviana avokoa ny ankamaroany. No ararotana tamin'ity fotoana ihany koa na ny tanàna amponina amin'ny tokony hiborosiana nify hatrany sy hikozakozana hatrany ny ativava. Ny tota amin'ny fizarana fitaovana ilaina ny tokantrano votsinjovan'ireo mpianakaviana tao an-toerana moa ity hetsika ity ohatra tamin'izany ny fanolorana ny sao, ny lay misy odimoka ary ny koveta. Ireo ankizy kosa tetsy an-dany dia nitolorana fitaovam-pianarana.